Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no androsoko ao tokantranonao amin'ity alina ity fotoana efa mahazatra anao ary andrasanao fatratra dia ny fandarana sahila zao izay arahana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS arahanao amin'ny onjam-peo ary arahanao ihany koa amin'ny tambazotra. Mananitra an'izay fiarahabany izay antsika rehetra ahafana ny fiarahana androany be dia be ny vaovao politika tamin'ny herinandro lasa iny ary efa tsy andry hahatongavan'ny fandarana fa antsika mijery amin'ny tsipiriany an'ireny zavatra rehetra ireny mazava loatra fa ny safidiana ihany koa manokana ny vahiny izay ho asantsika afahantsika miroso amin'izay fa toy ny mahazatra irako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina ny fandarana. Miarabanao namana Lilira Faralahy miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahila zao eto amin'ny MBS manodidina ny orahira eo no iarahantsika toy ny mahazatra atao anatin'ny fandarana ny famerenana moa dia toy ny mahazatra ihany koa isaky ny alahady anahoana namana Lilira Faralahy no endrikendriky ny fandarantsika. Ya andray vahiny sika araka nefa nilazaina teo izay raha teo moa ny mahasahila zao ny sahila zao andray vahiny sika ka ny vahiny izay raisintsika amin'ity alina ity dia Andriamatoa Tabera Christian be dia be moa ny kaskety azontsika amaritana azy eo aloha ny mahatanora RMDM azy eo ihany koa ny mahavy eo amin'ny CRN azy etsy andanin'izay dia fantatsika koa ny vovonana gasy leo izay ahitantsika azy matetika ary eo ihany koa ny kintany Madagasikara be dia be ny zavatra azo resahany fa hatreto aloha dia izay no lazaiko ary hidirantsika lalindalina ao anatin'ny fampandrosoana azy Clémence Rarinirina amin'ity alina ity. Ka izara telo moa zany ny fandarantsika namana Lili amin'ny tapany voalohany tsika dia iresadresaka miaraka amin'ny vahiny mikasika ny fananany filoham-pirenena zo-pirenena frantsay araky ny ampamoaka moa zany izay nataondra matoa fa nirisoerinaivo ny herinandro lasa teo ny tapany faharoa dia iresadresaka mikasika ny congrès partre ny antoko team izay notanterana tany vakina karatra tany satria ny vahintsika raha teo amin'ity alina ity dia isan'ireo tany antoerana niatrika an'izany zavanisy tany Antsirabe zay ary ny tapany fahatelo koa sika dia iresadresaka kosa indray mikasika ny vaovao malaza ozy namana Lilira Faralahy teo dia isan'izany ny fitokanana izay natao tany anatin'ny rovan'ny Manjakamiadana farany teo. Ka isantarantsika ny fandarana ary alohan'ny hidirantsika mivantana amin'ilay resadresaka izay iarahantsika amin'ny vahiny Andriamatoa Tabera Christian dia andao arahantsika Clémence ity fanadihadiana anankiray izay notsongaina tao amin'ny fampahalalam-baovaon'ny ABC News ity izay anamarina andreo mpahay lalàna avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny antoko MMM ilay hoe fahaverezan'ny fananan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zo-pirenena malagasy ary ny tena mahateratany frantsay an'ity filoham-pirenena izay mitondra ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ity ao aorian'io fanadihadiana io dia miverina eto isika handray ny vahiny avy hatrany. Mazava ny voalazan'ny lalàna very ny fananan'ny filoha zo-pirenena malagasy ny tim voaporofo tamin'ireo taratasy miparitaka sy araka ny lalàna fananao fangatahana ny filoham-pirenena izay tsy pi ny lalàna mazava tsara ao anatin'ny code de la nationalité andin'ny faharoa amby efapolo ny vokatra izany ho ny fanambarana androany. Raha ny zava-misy manoloanan'io resaka be mandeha io zany dia hoe par naturalisation ary namoahana décret dia nivoaka tany anatin'ny journal officiel no nazahoana ilay nationalité frantsay. Raha jerena zany ny article 42 dia voalohany ny zavatra resahanao dia hoe nationalité malagasy aloha ilay olona mangataka nationalité vahiny kay zay. Faharoa dia olona ampitaona izy rehefa mahazo an'io nationalité vahiny io izy dia very ilay nationalité malagasy izay nananany teo aloha. Tsy misy fanazavana be dia be zany tokony ho entina manoloana n'izay zavatra zay fa izay no voalazan'ny lalàna. Eto dia tiako ny manamarika fa na mafy sy sarotra ary izay voalazan'ny lalàna izay ny fampiarana izay dia izay voasoratra dia voasoratra araka ny fomba fiteny araka ny lalàna hoe Duralex sed lex. Ankila ny fihamalona ity raha ity miantso ny filoham-pirenena hitondra fanazavana ny antoko MMM manamafy ihany koa ny tokony andraisan'ireo parlementaire andraikitra hamalona ity raha ity izy ireo isy ny fiaonana irana amin'ireo antoko hafa hifandinika hamalona ity fizakan'ny filohan'ny zo-pirenena frantsay ity. Rehefa jerena ny lalàna frantsay indrindraindrindra mahakasika ny zo-pirenena frantsay dia mitaky hoe manaja ny lalàna frantsay ny olona rehetra izay manana
so-pirenena frantsay ka mapetra-panontaniana hoe rehefa misy fanapa-kevitra raisina eo anivon'ny filoham-pirenena indrindrindrindra raha ohatra ka miraharaha miaraka amin'ny frantsay ohatry ny ahoana nifetraka an'izay amin'izay tombontsoa manokana le gasy an izay tokony hoerovan'lay filoham-pirenena io. Mbola mafisinay aloha voatoatan'ilay fanambarana izay nataonay tamin'ny herinandro ny fiantsoana an'ireo andro mpanjakana rehetra andrehetra andray zay andraikitra tandrifina azy mahakasika ny orara izay misy fiantraikany tokoa amin'ny fiainam-pirenena io. Miandry an'izay valan'izay isika amin'izao fotoana izao moa efa misy fioana raha koa ionana miaraka amin'ny antoko politika hafa andinihana mahakasika an'ity rahaty. Raha tsy ahivina ny baritaka ny herinandro teo ny gazety-mpanjakana manambara ny valin'ny fangatahana zoom-pirenena frantsay nataon'ny filoham-pirenena ka nahazoany izany ny taona 2024 nitazona ny ady hevitra izany nanomboka ny herinandro teo samy manana ny filazany ihany koa ireo mpiaradia amin'ny fitondranana ny hevitra momba ity raharaha ity hatreto. Mbola tantara mitoy noho izany ity resaka fizakana zoom-pirenena vahiny ho an'ny filoha malagasy ity. Zay ny mahakasika niny fanadiadiana iny Clémence Ranirina andao raisitsika avy hatrany ny vahiny amin'ity alina ity miarabanao Andriamatoa Tabera Christian vahiny indray atao anaty fandarana Sahila sao. Ya voalohany indrindra aloha dia faly miarabanareo mirahavavy amin'tiky fandaharasika ty zany de Sahila zao moa zany Sahila lasa mijoro moa zany izy io amin'io sary tanana io androany mivahiny eto androany araka le voalazanareo tamin'ny fampidirana teo hoe anisan'ny tena sur terrain misy antegna zany niatrika an'le congrès ny tiako Madagasikara tany satria ny tiako Madagasikara zay présidé na président ny RMDM zay rodobe ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara de logika be zany raha teo niaraka tamin'ny Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana tany toerana zany eto ihany koa de mbola tsy tara ngamba raha miaraban'ny ray rehetra zany aminay lehilahy mialatsiny ohatrany hoe miangatra fa voalohany aloha de miara mamerina fiarabana ny Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana zay filohan'ny fanoherana eto Madagasikara tsy adino amin'izany reo membre rehetrarehetra ao anatin'ny RMDM rehetrarehetra zay ray rehetra de tsy adino amin'izay koa ray rehetra magnerana Madagasikara ao anatin'izany moa ny président ny kitany Madagasikara zay Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa zay présidé ny antoko kitany Madagasikara sy ny CRN ihany koa zany de ny komity ny fampiavanam-pirenena eto Madagasikara de tsy adino koa nareo reny satria raha vao tsy misy nareo reny sisy zay ray de miafaly miarabanareo mirahavavy koa eto amin'ny plateau de ohatran'izany koa ny reny rehetra magnerana Madagasikara ihany koa. Ya mahafinaritra le fiarabana izay mirahavavy moa de manamafy hatrany koa an'izay fiarabana izay ary anterina ny fiarabana manokana n'Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana nahatratran'izany fetiny ray zany mariako manokana moa tany amin'ny pejiko tany hoe raha vao miteny hoe dada de tsisy afa-tsy Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana tonga ao an-tsainy malagasy manantitra an'izany fiarabana zany zay Andriamatoa filoha ary maniry indrindra raha maniry ny hitahin'Andriamanitra anao hatrany ho salama tsara amin'ny adidy be dehibe mbola iandrasana anao eto amin'ny firenentsika. Zay ny fonoteny kely iny fa ndao avy de fanontaniana avy hatrany Christian Tabera hoe nanaraka le fanadiadiana teo sika de namafisina tao anatin'izay zany namafisin'ireo mpahalalana fa hoe tena tsy malagasy intsony Andriamatoa Andrinirina Rajoelina zay filoha mitondra Madagasikara amin'izao fotoana izao te antany anao manokana hoe ahoana nandraisanao an'iny vaovao iny. Misaotra besaka ary tsara be le fanontanianao raha nabavy Lili voalohany aloha isorako le juriste zany le mpahalalagna zany mijoro juriste constitutionnalisme zany tena hoe mijoro zany izy hoe amin'ny fomba fijery sy ny maso miangatra zany fa araky ny article 42 fa izy io moa zany samby manao gymnastique juridique daholo ny mpahalalagna zany momba an'io zavatra io arakaraky ny position misy anazy fa raha ny zavatra ara-dalagna sy ny marina ary ny rariny ekeny Zagnahary de voalohany aloha tsy misy olo na iray aza na afantatra fa ity olona mitondra antsika ty ane ka vazaha na nationalité vazaha azonao io zany question de moralité araky ny fomba fijeriko anazy resaka moral zany io araky ny tenin'ny olo be zay tsy teneniko eto amin'ity anina ty ny anarany tamin'ny vaovao tamin'ny alina tamin'ny ena manjery io ange izy sy de problème loatra le fananana nationalité fa ary tsy problème ny olona koa ny mangataka nationalité par rapport ny avantage zay tiany ketrehana any ambadika any fa eto zany tsika miresaka an'le resaka hoe juridiquement parlant zany hoe ahoana ny fomba ialana an'io zany na ahoana ny fomba mahadiso an'le filohan'ny république haute trahison araky ny voalazan'le mpahalalana teo zany de ny hoe tsy azo atao mihitsy raha olona na aux emplois de l'État na ary aty amin'ny gouvernement zany io satria
raha vo izy zany binationalité de ho sahiragna asika mgere an'izay olona zay ka io zany tsy hoe fitiavategna akory na hoe tsika tsy sokatra am resaka lafin'ny fifandraisana iresa-pirenena eo amy lafin'ny diplomatie fa amiko manokana fomba fijereko andreny de mipetraka am position de pahalalana atsika teo hoe tsy ara-dalàna io tsy azo atao io araky ny andininy ary tsy tokony ho isy mihitsy pahalalana mihoatra n'iny fanazavana teo iny hanazava ndray hoe interprétation na fomba fandikana hafa satria zao ny problème eto raha maharaky nareo ny pahalalana rehetrarehetra atsikareo dia mirona any amy firona ny fomba fanazavana an'le lalàna tsy voatery ty problème ray ty any fa androany moa zany ny filohan'ny repoblika tsy atehaka ho izy tratrambody ondry fa io ara le izy tany amy 2014 ny nazahoany an'io dikany zany amiko manokana dia mitovy hevitra zany za Christian Tabera sy reo vondron'ny RMDM atao anatin'ny rodobe ny mpanoatra ny demokrasia zay namafisy ny filohany filoha marika Ravalomanana io tany Antsirabe za de gasy ho izy gasy reny gasy ray ary tsy manana nationalité fa kosa ho izy tsy tara na hoe tsy very ao anatin'ny fanatotolonany fanavoazana resaka teknôlôjia mahafaka mifandray zanaka tantsaha ho izy azonao fa kosa tsy tara am'zany zay zany olona mahafinaritra olona franc olona madio fo fa ity filohatsika zay mitondra am'izao ty raha ny fandiniko fa mbola ho avy ihany moa tsika rehefa avy eo takalony zany io hoe navitan'ny mission-na-mpanaovinareo firenena vahiny zay tsy teneniko anarana eto de mba omenareo an'io andanaky tsoka andaminako an'le fiainako any aminareo any zay zany io zany hoe takaly patsa vidy mpanarana zany io zavatra io de ny côté zany amin'ny intérêt fa miverina am'le resaka lalàna teo ihany tsy misy am'ty andininy faharoa amby efapolo ty azo anaovanao fandikana manokana hoe interprétation sans excuse zany io fa tonga de exécution zany io hoe na fanontaniana apetraka atsika tany am'le olona zay nampandany azy izy moa tsy lany fa nampandanina fotsiny tam'ireny nonony fahendren'ny filoha marika Ravalomanana sy atsika taty tamy Clara Ravalomanana dia nanaiky tsy fidiny atsika fa am'tindray mitoraky ty kosa tsy atao miverimberina ny fahadisoana goavambe na azo lazaina haute trahison ohatran'ireny satria firenena ny resahana eto fa tsy zo-pirenena n'olona tokana fa olona mitondra firenena ny resahana eto iza zany no raisiny baiko ny firenena zay nanome zo-pirenena azy ve sa itsika malagasy aty fa mbola hiditra lalindalina moa tsika amin'ny intérêt zay rehefa avy eo kasika an'izany nilje par sy ny tariny zay tsy nampréussir an'ireny zavatra reny jusqu'à maintenant very fanantenana ny voaka malagasy resaka moa anao teo Andriamato Christian Tabera hoe fa 424 ny filoha-pirenena no nisitraka sy ny zakana zay zo-pirenena frantsay zay raha ny lalam-panorenana de nazavainao teo ihany koa ny teratany malagasy irery ihany no afaka mirotsaka ho filoha-pirenena to Madagasikara vao hitsakitsaka zany lalam-panorenana ary miariary zany fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izany ka izany indrindra no mahatonga nareo antoko politika am'izao fotoana zao mampiakape mikasika ny tiraraha ity inona zany ny zavatra mety hitranga atoato taorian'ny nivoahany ity vaovao mikasika ny resaka zo-pirenena ananan'ny filoha-ratsoela ity ny processus de la débat politique moa zany am'izao zay hitatsika taminay namanjery reny aminareo mirahavavy eto de mazava zany ny position ny rodobe ny mpanoatra démocratie to Madagasikara de ny RMDM zany zay taritany Andriamato président Marika Ravalomanana tsy izy ny naniraka an'io hoe zao nataovy na zao nataovy fa za ao anatin'io membre ny RMDM io de olona manatsaina avokoa ary olona patriote tia tanindrazana avokoa dikan'zany rehefa ny dininy io zavatra io zany koa satria samby natsapatena zany fa voafitaky tam'izany fotoana zany mety ho voafitaka ihany koa ve ny filohan'ny HCC tam'izany sa hoe moditsy nahafantatra fa mazana ma koa rehefa miprésenter dossier ohatran'ireny anao satria za mba avy candidana législative teo koa tamy députation de ny nationalité mahagasy ana no anako fa za miteny zany za sy manana nationalité vazaha fa za koa manana fianakaviana nationalité vazaha na izany fa tsy misehatra atao anatin'ity resaka politika ty ny io ane de mbola averiko foana resaka question de moralité zany io resaka zany hoe esoritsika ny daholo io resaka andinin-dalàna ifandrohitatsika io fa resaka principe fosa zany le izy hoe hitondra firenena anao zany de binationalité anao zany nationalité roa raha telefona de double piste iza zany no alainao amin'io raha ohatra ka misy ny incident diplomatique zany hoe misy ny fifandonana tsy fakazahoana araky ny diplomatika zany sy mesy anao zany par rapport ny avantage ny état malgasy
sy mainsy anao any amin'ny firenena mpanjanaka anao de ny firenena vahiny zany zay tsy teneny keto izy le firenena vahiny zay resatsika malala atsika vahoaka pijery tsy piaino miteny anao teo hoe ahoana zany position raisina amin'io position raisina amin'io de mirosy le processus am'izao araky nitanareo vaovao regny tamy vaovao regny mirosy zany am'izao fa mampiantso ny vondrokery politika zany ny avy aty amin'ny RMDM aloha zany de mampiantso an'le candidat à la présidentielle tamin'iny fotoana tamy 2018 zay samyny raha nyrotsaky iny zany inona no tanjona am'zay de ametraka reketa hitambarana zany hoany amin'ny HCC zay le izy ny zava-misy moa zany zao reo pomba ny fitondrana am'izao fotoana zao de miezaka hatrany mamono afo zay le filazantsika azy manao asana pompier saingy ny somary matsikaiky ao anatin'le izy de mifanipaka ny zavatra avoaka sy ny argument hoentina miaro an'izay zavatra zay etsy andaniny etsehana avokoa reo compte fako isan-karazany miezaka manadio an'izay raharaha zay mety ahavita hampanginana io raharaha io ve zany etsika rehetrarehetra ataony eo anivon'ny mpanohana fitondrana zany serinao azy andre Matotabera Christian ny freedom manokana anao fanambarana lava de lava ahoana ny fahitanao an'ireny trangan-javatra rehetra ireny zao raha nabavy am zavatra ohatran'io tsy maintsika eloko akory le mpamono hafa fa zavatra logika be zany amin'ny politika zany zavatra logika zany fa voalohany tara le famonoana hafa satria fa firy jour taprenge zay vao namono hafa azonao ary ny zavatra misy koa tsy tonga ho azy reny fipoahana dossier regny fa maninona moa ao akatiky ny fety ny 26 juin samy mandinika atsika vahoaka pijery tokantrano any magnino akatikon'io magnino akatiky ny fiafaran'ny mandat 3 4 5 6 mois zay vao nipoka io zavatra io ianao ve ho atsika telo eto ambonin'ny plateau ve ho an'ny vahoaka malagasy zay mijery atsika androany ve nanapoka an'le izy sa avaizany nanapoka an'le izy za mijery zany mbola hiditra am'izay tsika rehefa aveo fa ny fanontaniana de tsotra koa ny amaleko azy hoe miazakazaka ny mamono afo ahafaty an'le afo ve sa rehefa ny hafa an hectara ny may ao anatin'ny resaka sarotra ny mamono azy miasa mafy ny pompier fa tsy mahafaty an'io satria fa zavatra lahatra ny Zagnahary zany io angala baraka an'le filo angala baraka n'ity fitondram-panjakana ty dikan'izany zany aminay sisy ho afo araky ny voalazany teny tsisy ho izy teny amin'ny rova manjaka miadana teny fa mbola resatsika rehefa aveo tsy misy izy ahafaty an'le afo ny fitiavan-tanindrazana sy ny raha mikorina amin'ny mamalagasy atao anatiny ato ambadiky zay izy olona mpamadika sy taranaka mpamadika zay mivovoany velany ohatry zay koa zany ny amaliko azy eto Andrimatofo loha voalohany aloha le langage na le voambolana fomba hitenenana misadresse aminao za Christian Tabera zandrinao eto manova langage d'apaisement climat d'apaisement am'izay amy resaka ohatran'io fa aza hoety katezerana satria tadidiko tam'le tatsirabe farany teo rehefa manao débat na manao fifampiresahana izy miflora valimanana ka tezitsy anao de matsapatena fa resy anao zay eto zany de mijoro eto aminareo miravavy sy amitsika voaka malagasy zay mijoro voaraiko zany le consigne ny flora valimanana zay ray aman-dreny ty fanoerana ty za tsy tezitsy eto mampita afatra amy flo am'izao fotoana zao hoe il faut calmer le langage satria ny antony ny eloko babona modirarina amy fomba fiteny malagasy fa regny zany aminay sud-est de mametraka hoe le mivovomako alika zany amina zay ve zany na ny olona zay maneho hevitra rehetrarehetra mikasika an'ity code de nationalité sy ny natery anina ty zany de hoe mivovo daholo de alika daholo zany dikan'izay zany maîtriser kely Andriamatofo le langage fa matezitra olona zany verina kely ateo eo amin'ny 5 secondes na 2 secondes teo am'le fanontanianao teo hoe ho mety ho maty ve izy anao agny manko le tenao tongavaka so maty tsony io afo ary mitoy io afo dia ny afo tsy za iny napiretra azy tsy flora valimanana napiretra azy tsy ny RMDM napiretra azy tsy tsika zao napiretra azy eto ambony plateau tsy ny vahoaka malagasy napiretra azy fa izy ihany napiretra an'io afo ary za sûr fa tsy te hiditra amin'io lafiny fifidianan'io izy de manao manœuvre dilatoire fa izy moa no garant fa tsy cause avy any amin'ny Andriamatofof lohan'ny république ihany napoka an'io rehefa aveo hoe andeha za monsieur le président Macron apoay am'izay ty zavatra ty de ze izy zany diso hevitra everiny zany fa manapoka an'izy de vo angele ao na ao anatiny zany reto tonga de hoariko am'izany ny filo marika ravalimanana everiny fa double nationalité mitovy aminy de diso fanatenany izy io androany io zany
azonao tsy hitany nataony ny zavatra tsy azo anaovana marsy reratsony fa izy ihany nanapoaka azy za sur fa ny manevre dilatoire zay nataony flo io atram'izay zay mba nahafantarako azy za sur fa tsy afamaina amin'io zay fa ao anatin'io izy ao anatin'io fanapohanan'io dossier-n'io ihany izy ihany zany nandoro-gn'afo na maigny tegnany zay zany fomba fijeriko an'io ka rahanao miteny aminahy eto hoe maty ve io afo ahoana ny pompier koa ne efa olo-tragno jakabo koa miteny anao teo hoe misy ny serasera zany olo efa tragno-jaka efa olo tsy masy teny koa zany eto de toute façon izy nanandra-tegna nagnano akanjony ampanjaka tery amin'ny rova igny mbola lohanao mirasay manokagny regny mbola zavatra hafa regny ohatran'izany koa ny mpamono afo ray zay any amin'ny airlines sy ny tariny regny zany allo izy zany ivovo araky le teny filon'ny republika zareo ane zao no mivovo mamono afo fa tsy navy aty am'fanoerany ka hoy zao hoe maîtrisez le langage satria efa hiditra anatin'ny processus ny fifidianana zao tsika de aza mila vanintsony atsika am'le izy fa tsy ho maty zany io afo raha am'ty article 42 ty tsy azo anaovana interprétation io fa exécution fa piarana an'izay voalaza zao ny azo atao amin'io dia ny déchéance raha ohatra ka rehetra olo-bavambaoka lazaina fa maro anisy arety koa mba misy colonne vertébrale na hoe azon-dramosina de tokony mijoro zany zareo reo hoe mampiatra an'izay anina lalàna zay na de eo aza ny voalazan'ny filohan'ny intermaire pyrénéna am'le article 45 zao ane eo ale izy tsisy resaka hoe article na sy article ty zavatra ty fa le cause zany ngeza be mipetraka eto de hoe olona mitondra firenena de double nationalité ary nationalité amin'ny tany mpanjanaka sika rahatry zay azonao de mailo ny malagasy hoe ahoana raha zany ny décision ho raisiny eto iza raha no mibaiko de omenao tsiny ve le olona am'izao raha mivazavaza hoe tsy azo misadresse amy chef d'état major ao eto tsy azo acceptena tsony ny fisafona ny andia tafika ara-dalàna daholo ane raha nytenen'olona regny raha resaka hoe juridique no resany fa zany hoe io moa zany sy mainsy forceny de anazy ny azy fantantara zany no tsaratsika am'izay zavatra zay azany moa tena nationalité anankiray fotsiny de tena frantsay mihitsy satria voafafa automatique ka zay le voasoratra ao io ne hoa tsy azo adika tsisy fandikana io sans interprétation zany nresakitsika teo ny indresanao teo ihany hoe misy initiative na hoe ezaka ho tanterahan'ny RMDM manokana ny ampiantso an'ireo prosaka hovidina filoha-pirenena tam'izany fotoana tam'y fotoana valo ambin'ny folo sy roa arivo fa itsy andany koa am'izao fotoana zao andriamantoa Christian Tabera dia saika mampiakapeo avokoa zany ny antoko politika rehetrarehetra araka ny fandresahana teo ihany ny MMM zao iny narahantsika tao anatin'ny fanadihadiny iny ny team moa zany tao anatin'ny fanadihadiny iny koa ny pahelalana ny APM ny antoko mahay politique ny antoko ampela manao politika ny PSD andriamantoa parena Augusta ihany koa ny HVM ny lera zao voandroany ihany koa no napiakapeo tsy nitondra ny heviny mikasika an'iny raha iny ny MTS koa hoe tsy andany zany rehetrarehetra zany androany ihany koa dia nivoaka ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny CSS hoe mitaky amieritreritra moa zany anangana cellule de crise manoloana n'lay tsy fetezana amin'ny fitantanana anankiray fa indrindrindrindra ity resaka hoe fitantanany vahiny any Madagasikara ity ny fahitanao manokana n'izay fiaraha-mientana sy fijoroana ho an'ny tanindrazana aseho an'ireo ankolafy sy rafitra sy antoko politika maro samy hafa izay voalohany aloha eo ihany le fahitana fa voalohany aloha fisaoragna an zareo regny mijoro zany zareo androany tsisy akambaambana tsony sisy egna maso sisy fahatahoragny satria efa lasaka katerena zany firenenasika zany nonigny ity fitondram-panjakana ty zay tsy magnara-dalagny na eto toerana na agnavagny velany zany na to rehetrarehetra zany tous les domaines tena efa tsy haiko no miteny azy zany isaorako reo vondrona na parti politique zay niteneninao teo reo ary ny position ny RMDM moa zany araky le voalaza teo farany igny tao maly igny tamy vaovao dia ampiantso ny candidat la présidentielle izy de ampiantso ihany koa misokatra koa zany fa ampiantsona ny antoko rehetrarehetra iara-idinika zany ka ametraka zany fitorina miaraka mafonja mako le izy rehefa miaraka hoany amin'ny HCC zany eto zany dia mitodika aminareo membre ny HCC vaovao io zany satria ekena hoe tsy tamin'ny andro nareo le izy fa kosa ny application na loi ohatran'io dia iangaviana mafy nareo matory agnaty body fosy agny mba hieritreritra hoe ino no raisina am'ty olo ty tonga de avy de anto amin'asany zany zay mako ny rahan'io zany de miresaka am'izay zany
mpanao politika zany de ino nitondragnan'le firenena zany rehefa avy eo any manana ny fividianana zany raha avy any aty amin'ny RMDM sy ny filohan'ny RMDM zay filohan'ny mpanorona ny antoko tim zany de nytiako Madagasikara na ny hoe ny tanindrazany ambonany Madagasikara de ny filoha Marc Ravalomanana de ny ekipanay aty zany de fividianana ary io daty io tsy za iny namoakany io na namolavolany io fa de miroso amin'io daty io zany asika fa kosa mbola manana 2 ou 3 mois zany asika mbola afaka anaovanjavatra zany ka raha miteny ianao teo hoe ahoana momba an'io de isora koa hoe re vondrokery na vondrona toko na antoko politika zay matanjaka reo hoe iara ivondrona ne atsika mba iara ampitovy hevitra am'izay asika mba tena uni raha ihany ampitovy hevitra hoe hitondranjany rekety zany satria tadidio farany eo amin'ny eo amin'ny interméra-pirenena de ny vondrokery avy aty amin'ny tanindrazany ambonany Madagasikara de ny tim zany no ahafahana zany mametraka anzay na de ny foanany zareo ny anticipeny zareo aza ny resaka HDDUD teo zay tokony processus démocratique afahana mametraka an'izay plainte zay any amin'ny HCC ka aingany mba ivavagna am'Zagnahary mba hoavy aingana zay zavatra zay na vita 26 io na meloany 26 efa misy karazana hoe fivoriana meloany fotoana zany any manana an'io eto zany dia isorako daholy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mahasapategna am'izao fotoagna zao fa kaikasika ty sy filoha-pirenena gasy mitondra asika fa filoha-pirenena vaza mizaka zo-pirenena sy fahotana ho mbola veriko ny mizaka zo-pirenena fa rehefa anao hitondra firenena na hitondra karazana hoe aux emplois de l'État eto amin'ny firenena de sy tokony double nationalité azonao fa raha olona sotra agny izy olona sotra moa izy zaka ino problème zay ataony agny fa raha vao resaka décision ampandrosoana amin'ny firenena de tokony raha satria tadidio fa io no nampisy problème tany Côte d'Ivoire lazaina fa sy ivoirien i Alassane Ouattara nalefa ny élection meloan'ny élection iny fa pikorotokorotoko tao maro be ny problème 3000 morts tao resaka ohatrany code de nationalité ohatran'io ka za tsy teo tonga am'izany tsy hoe efa mifamono atsika amin'ny akoziny zavatra azo isoroana hoe ahantona ty olona ty de miroso amina processus na fifampiresana na tsy haiko zay filaza azy eo fa ny fividianana tsy miamitra am'ty 2023 ty tsy maintsy mifividianana araky ny daty voalazany zareo fa miroso zany atsika zany tokony hoe ahoana nandaminana an'io ary manaingany antoko politika sy ny parti politika sy ny vondrona politika rehetra ao zany eto amitsika rehetrarehetra zay mitovy hevitra andao re tompoka ijoro am'izay tsika fa tena lasaka katerena ty firenena ty raha araky ny voalazanao teo efa nanao fanambarana daholo izy anao teo hoe ny antoko sy ny parti sy ny vondrona toko rehetrarehetra de manainga atsika voaka malagasy ihany koa tsy hoe falegnagn'olo ty aloha de tsoroketo zay misy moako mitena io ndray ery tabera Christian sy ny masibeny sy motry beny sy vavabeny eto malaigna ty olo ty non en tant que personne président Rajoelina zany sisy problème misy amina azonao fa en tant que politique fitondrana firenena tsy mitovy hevitra zahay am'ty zavatra misy androany ty ary sy ny popotra ho azy ho io fa misy dikany io amy lafiny fifandraisana entre an'le 2 pays zany zay mihitsy moa tiako sotomina kely mantsy nizay fa fandresanao sy natsidika kely teo ihany zao ny zavatra misy reny ny vaovao retsika ny rahana nahita mahakasika an'izay hoe fizakan'ny filoha-pirenena malagasy filoha-pirenena malagasy filohan'ny Madagasikara zo-pirenena frantsay zay raha malala fa firenena nanjanaka ny Madagasikara fa lay zavatra trangany zavatra mifanandrify amin'ilay zany mamperitreritra be volana vitsivitsy melohan'ny farana ny feptom-piasantsika andro vitsivitsy melohan'ny ankalazana ny fetin'ny fahaleovantena isika ary andro vitsy monja ihany koa taorian'ny aonany filohan'ny Rajoelina tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron zay tsara ho tsipihana tsara nompoaka iny atao hoe antota taratasy na dossier mafana iny de efa ndresanao kely teo ohatra ny tiako alalina be hoe fifandrifian-javatra ve sa inona zany ny tena mety hoe ambadika izay hoe à ce moment précis am'izao fotoana zao nompoaka io ataontsika hoe teboka tena mafana de mafana tsy azo elany io zany problème amsika tany andalam-pandrosoana manko sy de sika loatra zany am'lide na am'guide le fanapa-kevitra politika zany amin'ny fomba fijeriny antoko kitany Madagasikara ndray zay membre atao anatin'ny TRMDM ty zay zany le ilagnany eo le mahaserena anay koa zany izay le ilagna hoe fampitovia-kevitry ny malagasy ray manontolo zay le ilana le fikonandoha-pirenena zay nitenen'ny filoha Marc Ravalomanana tany amy 2021 zay efa niteneny io tany Tomasina faraparany taona ilaina io satria ilaina zany raha anao progressive
hoe fandrosoana sy fampandrosoana iroso zany atsika any am'izay fampandrosoana tena izay de ilaina aloha mitovy hevitra daholo aloha ny acteur politique na société civile na vaoaka malagasy eto Madagasikara na de tsy ho zato isanjato azy hoe ahoana zany mode de gouvernance ahoana ny mode opératoire an'zany zavatra rehetrarehetra zany za zany mametraka fotsiny hoe géopolitique indray zany io raha ny fomba ampijeriko sy tongatonga ho azy arak'le fiahiahinao teo sy ny fiahihahiny ny vaoaka malagasy de mijery atsika any atokantrano any eto zany de mametraka an'le hoe la France tsy voandroany ary tompony diplomatie maneran-tany manaraka azy ny bekitana États-Unis tompony diplomatie moa zany adikako amin'ny teny sotry zany eto de ny fietsaram-belatsia ny fahaizana amin'ny fietsaram-belatsia jerevana le tombontsoa nandeha tany za zany de miteny eto tonga de boriboriko efa sy considéreny zareo sony na nisy resaka tsy niady tao ny mahatonga an'io zavatra io mipoka avy ao aminy maninona 3 ou 4 jours de nipoka le zavatra io zany hoe misy l'un des autres mifampiditra raha ny analyzeko fa fanakorotanana fosiny zany io manevre dilatoire mba ialana am'le datim-pifidianana satria ny volambola tsy près tadidio fa ny président ny frantsay nge hoy izy anampy amin'ny fifidianana zay io izy fa ny problème anay io izy de mipetraka am'le hoe efa vita ny loi de financenay ka any fa zao kosa izy ataovy fifidianana ekeny rehetra démocratique fa any amy 2024 zany ane tsisy ane zany ny fifidianana raha miteniny zareo azonao dikan'zany adalany fitondram-panjakana zany satria voalany anao 2019 de efa tokony préparé anao zany hoe ohatry zao satria rehefa lany anao de sy maintsy fifidianana ihany koa ny manala anao teo zay ne le problème am'ty zavatra ty de lasa nohony tsy fahavononana amin'ny résultat tao anatin'le programme IEM sy ny hoe vina fatelo ambe folo regny zay be da be ny tsy tanteraka na misy ihany koa ny tanteraka fa magoragora dia tsy vonona zany izy satria fantany izy fa tsy olany fantany izy fa tsy olany tam'ireny ary izy efa alabato sisy fakahitana zay na resatsika vaoaka malagasy teto ny fakahita teto tsy lany izy de tsy ometsiny izy amy lafiny raiky zany amy samymampanao politika ndray zany zay tsy ometsiny izy raha hoe mitady manevre dilatoire aiky avoako ty nationalité ty avoako peut-être raha izy za tsy milaza hoe izy ny namoaka azy fa tsy possible ny Florajoel ny tsy mahafantatra ny amoahany la France an'io zavatra io raha ohatra ka hoe ny tamiko manokana fantany io fa io zany karazana vavahady ny eritreretiny zany ivoany de za zany eto manentany tsisy vavahady mihoatra ny fifampiresahana sy ny concertation nationale zay ny resahany sy ny dénoncé va ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny any amin'ny 2 ans passé tany amin'ny 2021 zay efa nytenany io sy maintsy mifampiresaka ny gasy io zay vamborosy amy fifidianana fa androany tsy tsika ho any namorché na hoe nametraka ny datim-pifidianana io de dikany zany mirosany amy fifidianana aloha tsika le 9 novembre io zany sy maintsy tanana io fa mialohan'io kosa misy zavatra mbola azo atao ihany hoe ahoana inona le sarisary mety hitranga ny sarisary mety hitranga amin'io zany io manko misy miresaka any zany any ambadiky ny rideau any zany andala tsara any hoe génie zany hony gouvernement d'attente pour préparer les élections de misy koa no miresaka hoe tena zany hoe transition d'attente zany rehetrarehetra zany fa miavaty amy clan ny RMDM miaraka amy filoha Marc Ravalomanana de tsy ilainay zany zay fa mirosatsika amy fifidianana de atao fotsiny le code électoral kitio io satria tsisy dikany mikitika an'io ao anatin'ny session zao tena ambony de tonga de efa mirosatsika zany mikitika an'io de fotsiny fanamboarana de mirosatsika zany amin'ny élection satria fa ny prime ministre nylaza hoe 78 millions d'ariary ve ho izy raha tsy diso fa tsy tratrany le 145 millions d'ariary na le milliard azafady fa diso azonao de zany hoe na ny vondrony européenne koa zany de fa nivalide hoe ny premier ministre anareo izy nefa nilaza fa près le vola de alefasa za zay nanamafy fa tsisy vola ao satria babe dabe ihany ny technicienne ao anatin'ny trésor mpanjakana sy ao anatin'io ministère ny finance io mba mifampiresaka ihany mba eto ane mba misy ihany ny mpinamany eto tsara sitrapo zay isorako anazy regny na ao anatin'ny reny technicienne momba ny vola reny na ao anatin'ny reny na ao anatin'ny resaka fitandro filaminany be dabe ny paramètre zany ny fahitako
ny tsy fahavononan'le fanjakana iorganize fifidianana fa tsika tsy manaiky an'izay fa voalazany lalam-pandrenana ny application tsika de hoe tapitra ny mandaniny flo de miroso amin'ny fifidianana zany atsika avaty ka hoy izy anao teo hoe ahoana ny fomba fahitanao anyty zavatra ty manevre dilatoire io zany fanodikodinana zany ohatrany toetrany tamy transition ihany ange io hoe nyroitiny dans 5 ans fa ty sy tafavoaka izy amity cette fois ci sy tafavoaka amin'io izy satria ny olona efa leo tanteraky misy efa tena esaky trotraky hoy zay sud-est agny zay de sy maintsy miroso amy fifidianana zany sika amin'ny daty voalaza io zany amaraparanatsika an'izay resadresaka nirahana tamin'ny vahinsika tamin'ny tapany voalohany fandarana iny a de misy an'ireto sary notsongaina atao anatin'ny Facebook ireto mamehy ny zavatra rehetra izay nambaratsika teo a sy ny fomba fahitan'ny vahoaka amin'ny akapobeany an'ity resaka nationalité na fizakana sopirenena frantsay zay ananany filohampirenena ity a raha tsika vetivety ny sary a dia ahiditrytsika avy hatrany amin'ny tapany faharoa amin'ny resadresaka ao anatin'izay tapany faharoa amin'ny resadresaka izay a dia resantsika lavalava mikasika ny zavanisy tany Antsirabe Andriamatoa Christian Tabera fantatra zany raha ny bilan zay nivoaka fa hoe 3 naratra tany amin'ny renivohitra Vakinakaratra ny faran'herinandro teo vokatry ny fanapoahana mpitandro ny filaminana bomba mandatsa-dranomaso a tamin'ireo mpanaradia ny antoko tim izay andalana namonjy ny congrès partre isan'ireo niatrika izany ianao Andriamatoa Christian Tabera nanao ahoana niatrehanareo izany erisetra izay nataony mpitandro ny filaminana izany misaotra besaka raha nabavy fitipitiniko le satria ny fotoana mandeha be raha tonga teo zay tamin'ny folo latsaka fefany a miaraka amin'ny solombavambaoka any Ambohidratrimo a raiky tobily zay a ny filoha Marikaravalimanana efa nitsena tao atsena tao zay tamin'ny senany Sabosy efa tao zany izy tao sisy sakoroky fa olo faly aby atao hoe tonga dada tanao ihany moa dada zany tompony Atsirabe zanaka Atsirabe izy de faly gn'olo hoe mahita anazy zay isorako hoe magnano kompatanana ny vahoakany Vakinakaratra hoeto zany ray manontolo satria représenté teo daholo ny district Anakenina zany zay tsy vitako eto moa notanisan'izay fa ny zavatra nafinaritra de ny fiara-mompo fiara fifankatiavana zany tao hoe de niaraka nisena tamin'ny dada tao tonga constateko hitany masoko dia ny fampiraisadresaka tamin'ny mpitandro filaminana raha ko satria zahay avary ambadiky ny lamosiny mpitandro filaminana no namaky zany andeha eo am'le andrefatsena zany am'le bazary ao de sy maintsy namaky moa zany de misy ny mpitandro filaminana zay manao kompatanana izy reny ao hoe fa namagna atikoatrany eto zany dia tsy hoe manavakavaka mpitandro filaminana fa isoragna aloha zany ny police nationale isoragny tafika raha zany miaramila zany tafika malagasy zany isoragny raha vao miresaka filohalindamako izy rehetrarehetra ao isoragna ihany koa ny avy any amin'ny gendarmerie sasantsasany azonao fa araky ny rasaigny maheno dia sy le gendarme le tao amin'ny commande ny volontompo paritry ny Vakinakaratra loatra zany ny napisan'le problème fa nisy iraka avy aty Antananarivo zay sy de haiko loatra moa le agnaran'le raha la capitaine igny zany fa io capitaine io fa vo remarqué foana izy teria faravohitra koa le nanakana ny dada le hoe mahazo mivokatra sy mahazo mivoaka ny trano efa azo sary agny moa zany igny azonao zao raha la anao igny mbola officier subalterne anao fa sy officier supérieur akoriny mbola bokitra telo so hoe magnambany aho zany fa nabokitra rera manamboninahitra foana zany fa io zany politique rehefa mivadiky donne de maro be nareo taraiky amin'io rehefa aveo aza de mokamoka loatra zay gnafatriko aminao de mangalataka ny seginareo loatra zany zay misy raha da tragnonjaka dy zay loha laharagny raiky zay faharoa filohan'ny republika teo aloha igny managny statune fa sy ho sakananao na da sakananao eranjersy benao igny etobily mercedesny zay misy tena navignitry anay avaty amle côté raha hitanareo amy sary regny zany da tonga de hoe mirosika monsieur le président fa sy mety zava-misy ty igny ane sady misy mpiambagna manokagna teo endanga mba izy teo misy mixte tao hoe misy miaramila police gendarme saiko regny nanao gilet niaraka tamina regny zany za moa tena tato amin'ny côté ny varavaran'ny président misy de nahita ny zavatra ny seho teo misy hoe zao ty efa hiditra ao magro zay vaky le barage voalohany zay hitasika regny
de efa hitromagro na tsy valan'le kapitaine mihitsy le pick-up bleu bleu de eo izy ambony eo hitasika am'le sary io zany ka za zany mo kapitaine mba jereva avao evade manjanaky avancement e grade koa toraky zany fa so de lazaina ndray zay rehefa aveo rehefa mahazo fitondrany de lazaina hoe ohatran'izao tsy ny gendarme rehetra mbola mafisoko eto tsy ny gendarme rehetra de manao toetra ohatran'regny amy flo maro karavalimanana na va ty amy fanoerana nampisan'regny problème ohatran'ny miavatoro tagny raha regny koa fa ny flotsika moa tena mametraka an'izay ray aman-dreny zay de tsy mametraka an'izay za ty sy zay midanina na judoka na judoka tsisy voakitiky ny flo raha valimanana tanana mihitsy teo na zay niara-dita aminy tsy nikitika tanana mpitandro filaminana fa raha milaza ianao teo hoe ahoana ny fomba fijerinao regny tena folona zany regny tena ny géren'ny président maraka raha valimanana ampahendrena le gestion de folona zany tena napetrana hoe tsika tsy mamaly tsika tsy manino fa tsika tsy mety miditra tamy magro na tiany zareo na tsy tiany zareo satria efa nekeny le préfet nge le izy 3 jours rehefa aveo le gouvernora noho ny tsy valana eo azany gaga za zany raha mbany fahafahatarako amy mazanaka administrateur civil ana de classe exceptionnelle papatabera de ny autorité civile no mibaiko ny autorité militaire sur terrain amy zavatra ohatran'regny tsy nisy préfet teo mibaiko hoe 3 grenade reto olo reto tsy nisy gouverneur ny gouverneur tsy ao anatiny zany azonao fa isorako anao raha la azoko be vivato fa napetra nay tany amy kabaro zany zay na vy na ho vato de vakinankaratra sy maintsy vaky androany na ho vy na ho vato de vakinankaratra sy maintsy vaky androany de niprofoina moa tam'izay fotoana zay isoraka ny voaka ny vakinankaratra sy ny atsira be tao amy commune urbaine fa tena vaky le izy tany am'le tsy nahazonao tao ndray zany no nahazo lalalala be hitanareo angamba reny satria rehefa nisakanana tatao magro satria zay ny mission an'le ministre vehivavy avy aty amy gouvernement zay ministre coach anio vakinankaratra io il suffika hoe tsy tafiditra ao fotsiny zareo de isorana anao raha mato ministre ranabavy fa ohatra nahazo lalalaka be amy rivotra tsisy grenade tary zay de tany amy tiko moa nefa rany de reny zany ny rapport de force nisy dikany zany fena ny ataony zareo ihany no mahatonga an'le vahoaka hitrotra zany androany ty zany azonao le izy ka hoy zao hoe mandresa lesona satria raha nisy ny 2009 de lazaina fa hoe kianjanambojatovo tam'izay fotoana zay no otokanana fa nefa un seul motif nanaovana ny flo maraka raha valimana tam'izay de hoe resaka daeu androany ka le flo miresaka an'le daeu io izy nationalité frantsay izy any be indrindra am'zany sy gnanazy ve be indrindra am'zany ka hoy zao hoe aza manao kabary maresy tegna ndre matao floa andrenirena rajoely fa efa akaiky le fotoana de mila ny apaisementsika zany ahafahana miroso am'le daty zay voalaza nareo amin'io fividianana am'le 9 décembre io am'le 9 novembre io plutôt azafady mbola te hijanona kely any Antsirabe kopa tanàna ho an'ymponina Antsirabe koa satria tanàna niaviana Antsirabe zao ny zavatra nitranga vahoaka mandeha am-pilaminana mitony tsara tsy nisy hoe itorabato sy ny sisa satria mantsy tsara ho fantatra fa nisy vaovao nininana hely miresaka mahakasika an'izay fa de ny tena mahagaga sy navarina zany de ny hoe herisetra nasetry n'ilay mpitandro ny filaminana tsy izy rehetra koa araky ny resakitsika teo izay mandray baiko avy amin'ny mpitondra moa mazava ho azy midika ino ndre no anao manokana Andriamatoa Tabera Kristy regny zany midika filambosiary regny zany eto de mbola mamerina ihany ny fisaorana ny flo maraka raha valimanana zay amin'igny tognan'igny izy tena sy ny lavolefagna misy izy zahay zany sy fampitantara eto fa tantaraiko ihany amin'ny ampahany fa raha resaka kabaro tany atao masina ty zavatra ty de ady anatin'ny andalam-pasika mihitsy na agnatin'ny agnelagnela tragno agny zay mianaky sy ireo mpiaradia maro miaraka am'ireo solom-bavambahoaka kopahako tarany izy folo mianada na folo mirala zany fa tena nijoro reo solom-bavambahoaka atsika reo de ny solom-bavambahoaka ny tim reo zany de ny tanindrazany imbona ny Madagasikara zay moa ny fagnanavako an'io satria tia tanindrazana reo olona reo ka raha milaza ianao eto hoe ahoana ny anan'iregny tena décidé misy ny flo raha valimanana zany hoe tsy rariny tsony zao hijoro hoe fa tena mijaly ny vahoaka malagasy ary kabarona verimberiny io tao amin'ny misy milaza hoy izy ianao teo hoe tsy tanteraka ny congrès nisy ny torabato tsisy torabato raha milaza izy hoe miavatoro nisy torabato de hitatsika tany iny fa nisy torabato miavatoro satria ny filohan'ny miavatoro mihitsy no nilaza hoe nareo zay mitorabato fa tsisy torabato nilamina zay tao tsisy vahoaka ny fanohatra misy tao zany tao na nisy vahoaka ny karamaina fa mety tsy nanao angamba
de zay no aneo ka eto koa zany amitsika mpiserasera média na ny patron ny média mba miangavy mba ampitovy fomba fijery apahamarinana fa tsisy torabato zany tany ay na ny ray aza satria mbola tsisy fotoana mihitsy nisy arahako tamin'ny filoha Marc Ravalomanana na tamin'ireny bombardement zay efa nisa 5 raha farany kely indrindra reny grenade lacrymogène reny fa isorako ny vinaigre tafo teto mba nagnavitra anay rehetrarehetra zay menakavy amin'ny vinaigre io de isorako zakabe zay dia raha izay ny tao tsisy torabato zany tao fa lainga zany za zany constaté ny acte te rehetrarehetra tao sy reo namana zay mihaino atsika am'izao fotoana zao tsisy toraka grenade tao zany raha nabavy fa tena ampilaminana ampitiavana nandraisan'ny voaka ny vakina karatra sy ny voaka ny commune urbaine Atsirabe any filo Marc Ravalomanana miaraka amin'ny délégation miaraka aminay zany tao vorotivoka ny voaka ary tsy natsarinona tsy natsarimasaregny jusqu'à tamin'ny efa taty tamin'ny 5 anena tamin'ny 4 vao vita ny kabarony fandraisam-pitenena natao amin'ny tiko tao fa de ny lama niditra ny lama nivoaka ny lama tsisy menimenina tsisy zaravola sao de lazaina indray hoe nizarana vola reo non Tsisy voaka rama reo tsisy artiste na de ndray hitanareo angamba le fanamafisapeo tao fa resaka micro ray nidimbasana teo dia ny bafla kely anankiray de zay angamba ny tao fa tsisy nina mihitsy zany hoe naturel be zany iny zavatry inona no mahatonga ny vahoaka tao Atsirabe tonga de hoe niarany rohitra ray tsy natahotra faharoa ary sa ihany ko na de misy ary reny vonona mijoro ny vahoaka satria efa fadilelovana loatra efa antragno raha nabava izy io sy Atsirabe raiky fa zay vahoaka nandanany filo Marc Ravalomanana angamba na tagnala vora ianareo nahita nisy toraka grenade koa tagny nagnetana fagnetao ane tena championnat io satria hoe eto filo Ravalomanana miaraka amin'ny orinasany sy miaraka amin'ino tadidio nefa ny zanaka Atsirabe ihany koa izy na zanaka Tananarivo ary efa voalazany tao zay tonga eto amin'ny tany koa izy tonga eto amin'ny tanàna tsikitsika mais pourquoi moa za atao an'izao ka isorako any vahoaka ny vakina karatra surtout ny vahoaka ny Atsirabe commune urbaine zay niarany roatra satria tadidio fa reo district anakenareo samy natonga solo-tegna tao plus ny le efa tao efa tezitra ny ty fitondram-panjakana ty io ane na tamin'ny fifidianana be ny tanàna reny niezahana mihitsy Antananarivo reny vohatra sy vakina karatra sy zay manodidina zay tsy haiko any niezahana zany nangala baraky an'le antokotima tiako Madagasikara zany fa reo tsy tokony ho azon'olo-kafa misy fa ity fitondram-panjakana ty moa raha itriquet fifidianana anazy na champion fa tapitra zay hoaho ny fetiny zaza ka hoy izy anao teo hoe inona ny natonga ny vahoaka ny vakana karatra tena ndrotra tena leo ensaky izy tofoky moko izy gne sud-est zay amin'ny vocabulaire atesaky tena moky zany tena ensaky leo misy an'ity fitondram-panjakana ty leo ny délestage leo ny fisianasa leo ny fiakarany vidim-piainagny leo dans tous les domaines zany leo le vahoaka malagasy de zay ny mahatonga ny regny fa izy moa resagny zay araky ny voalazako eo de manentana iny ary ny filohan'ny RMDM tout le monde est RMDM daholy na inona ny toko misy anao na inona fikambanana misy anao efa mijoro ny filo Marc Ravalomanana am'izao fotoana zao ary mijoro tsy agnaty salon araky ny tiavatsika azy fefa sur terrain que demande ndao tsika iara irona anova ny tantara anala ny tia jadona zay misy atsika ty zany am'izao fotoana zao mijoro ianao sa ny filo Marc Ravalomanana ataoko hoe tafahoana ny tisiny manina satria nataiza toerana nale nresantsika teo tsy mbola nahita aloha zany toerana nale indrindra nanatanterahana ny congrès ny paritra nataony ty ka tsy vorony vahoaka zay foana ny zavatra misy zany ary rehefa tena alalininao hoe inona de tena hoe miandrandra mavy ny fiverenan'ny filo Ravalomanana ny vahoaka miandry anao zay aiza tamin'ny fitondranao sy ny sisa de te anontany anao zany raha ny analizinao ianao tena niaina mivantana zavatra rehetrarehetra tany ho anao manokana zany inona ny tena mahatonga le hafanampo mivaivay miandrandra mafy sy mampitangorona ny olona be io zany na izy lazaina fa dondrona io na izy lazaina fa hoe la izy lazaina mpanao politika manko tonga de mariako eto zany zay raha izy lazaina mpanao politika dondrina na hoe azonao barabaraigny io mandiniky eo mampitovy izy mandaliny izy na gny nianatry na sy nianatry azonao fa eto anay gne tena nianatry misy mandreborebola fa gne tsy nianatry misy tena mijoro azonao jerevy moa regny sarta Atsirabe regny jerevy moa tsy de olo makaiza daholo regny amin'ny fiainany fa tapakevitra izy zany hoe ty olona ty no amerina indray lay fanantenana ny fampandrosoana ny Madagasikara eto zany
satria raha nametraka anyregny ange ny filomarika ravalimanana ny décentralisation araky ny voalazany sy ny fanazavana dia nametraka ny région izy fa nanome fahefana ange izy zany efa nizarainy zany le fahefana zany azonao fa eo amin'ny resaka transfert de compétence izy de izy naonga ny sasany igny zany le izy ka za milaza fotsiny hoe inona ozy ianao teo a ny mahatonga ny vahoaka miandrandra hoe velom-pagnantenana vao mahita ny filoha ravalimanana vao mahita ny fomba fiasy io tsaikefa io raha ny tsaikefa aloha zany atreto par rapport nyreo président ny fandimby zany teto zany dia aleo a manao lola président ny Brésil sy mamegna tsy miteny an'zany ary tena mijoro misy zany vahoaka am'izao miaraka zany zay koa moa zany mpagnentagny miaraka amin'ny tanora zany miaraka amin'ny filomarika ravalimanana zay tanoran'ny RMDM dia magnentagny ary tsy mialonjafy ary tsy magnavakavak'olo satria zao raha ny remarke nareo tato ato tenin'ny filomarika ravalimanana zay isorako azy foana io am'le hoe tsy ny time marery izy tsy ny RMDM marery fa misokatra ny miakolafikery ny vavahadiny ny fifampiresahany ndao tsika hiaraka anangana indray firenena vanina zay zany tena mitosena be zany zay ary mitosenyreo vahoaka malagasy maro anisa zany ka même na tsy nitovy hevitra teo aloha ara de lasa mitovy hevitra manao alliance daholo am'izao fotoana zao ametraky indray zany ny fanantenana miaraka amin'ny filoha ravalimanana zany fa mbola tsy propagande moa ko atsika eto sarotra miteny raha maro eto fa raha ny fomba fahitako fotsiny zany amin'ny fanotaninao teo hoe ahoana ozy ianao hoe ny mahatonga ny olona isaky ny tany andehanany isaky ny tany irotsahany dia ohatran'ireny zava-mitranga satria velom-pagnantenagna vahoaka satria mampitangy re vahoaka reo aho hoe ahoana ny vidim-bary ny kapoka ny kilao ny siramamy ny asa ny fampianarana surtout ny fitsabona tena natsapatenana zany tam'zany fa tena hoe mba libre zany ianao mba niaigna anao zany par rapport ny zay karama kely zay mba raisinao ninona secteur mikaramanao fa am'izao fotoagna zao nge ndray karama 1 million d'ariary anao 5 millions de francs anao sovelogna amin'io zao ny adaniezaka aza le fanjakana teo manao ajustement sy augmentation moa nataony teo fa ajustement ozy zany hoe par rapport ny vidim-piainana fa tsy mety le izy azonao dikan'izany zany ny olona tsy mana-tsaikefa sady tsy manana capacité de négociation am'ireo mpamatsy vola reo tsy ilainy zany fa aleo miverina am'le raika taloha ohatrany lolao azy zany ty élection am'ty nge efa fantanjareo fa zay le izy ny élection tany Brésil nge hitatsika reny azonao verina tamin'ny lazaina fa nalohany zany le vahoaka tsy ny vahoaka ny nando azy fa quelque tete na mpandrara zay nationalité miresaka nationalité tsika verenako kely fa même nge za tsy mbola hiteny eto fa hoetiko eto miprofo raha mbola mekany tao le olo hoy izy le fomba fiteny sud-est zany mekany tao zany mako hoe tena hoe tsy marina zany rangaha naka ny audience ny filohan'ny république tany nge tera-tany karana milliardaire eto zay manjanaka araka toekarenana na économitsika eto tany France naka ny audience ny tany Macron eny za miteny eto zany de fantany le karana io za miteny eto androany fa za tsy teny nianarana eto aloha fa mbola tsy fotoana zao nandroany tenenako nianarana tsy fahotana akory ny nataony raha ny nangataka ny audience ny filohan'ny république zany ny manamarika fa tsy gasy mitondra le firenena tera-tany karana nationalité vazaza efa nampiasainy firenena mpanjanaka asika tamy 2009 mbola poursuite n'zay nangataka ny audience ny filohan'ny république asika tany quelques jours zay vao nandeha ny audience iny tiako fantan'ny filohan'ny république zany satria tsy adalitsika eto olona bien renseigné manana ny réseau maro samihafa fa tsy fangala baraka eto anatin'ity plateau ty zany midika fa tsy mety ny zavatra ohatran'zany tsy mety ny zavatra ohatran'zany ianao ve filohan'ny république de ianao ndray mbola samy filohan'ny république de ianao ndray zany mbola angataka audience olo magnirak'olo anao zany azonao dikan'zany tsy crédible anao zany ka hoy izy anao hoe inona ny mahatonga an'le vahoaka rehefa mandalo ny filoha ravalimanana de iny zany le messi aty am'izay amonjy sy anarina ndray ny favoazany ny toekarena eto Madagasikara zany ka anarina ny fempiainana ny malagasy zany zay zany ny fampanantenana azo amena diso izy am'izay fa marina ary mitombona zany zay aminay avy aty amin'ny RMDM zay miaradia amin'ny filoha marika ravalimanana mialohany idirantsika amin'ny tapany fahatelo ny fandarana dia resahantsika kely Andriamato Christian Taberana mikasika ny nambinina raha hery mampianina izay ao anatiny gasileo ihany koa ary gasileo moa de ianao ihany koa de mpikambana ao anatiny raha ny fantatra zany de hoe fanatanterahana famoriam-bahoaka tsy nahazahoana lalana sy fanivaivana mpitandro ny filaminana no
hanenjehana anazy a am'izao fotoana zao izy moa zany dia nampidirina ponja vonjomaika ahoana ny resinareo gasileo aniny fanenjehana zany anynambina izany resaka hoe nanivaiva mpitany filaminana tonga de avy de za mahafantatra loatra ny comportement ny zandrila ny zay manao kompatanana anazy atao ny commandant ny groupement ny analamanga fantatro loatra ny comportement iny raha vao ohatra ny kanisy zay de fa tsy maintsy niteneniny tamin'ny micro tamin'ny ny mpanao gazety teo hoe na metaveta na nana outrage na tsy fantatro zay aloha fa tsy mitombona za ihany koa mba mifandray am'ireny mpitany filaminana reny manamboninahitra ambony zay tsy teneniko anarany eto a de niteny ihany koa izy fa tsy mitombona io fa zavatra ny fironona fotsiny zany io a tao anatin'le de toute façon nambinina hery mampianina zany zay membre ny gasleo ary membre ny GNRMDM koa izy mitazona an'le i BRM iny zany dia tsy mitombona zany fa baiko politika le izy eto zany a manaingatsika mpanao politika mitondra satria nareo mitondra androany efa flo teo aloha ny appellation le flo am'izao afaka quelque mois zany mba maheza miaina am'izay tsika satria ny baiko politika atsika avy aty de instrument judiciaire fotsiny zany le magistrat eo amin'ny resaka famoahana didy ia zany tsy hitako hoe iza nomeko tsiny am'le izy azonao satria agnome signy an'le mpitsara hoe le mpitsara efa mihoatra an'le didy tokony avoaka ny manara-dalàna le zavatra nataony tao donc le mpitsara zany manana sentiment hoe ity olona ty sy tokony olo gadraiko fa nonyle baiko politika plasiko tia koa de ozy zany eo izy sitany gnataony ohatran'izay koa mpitany filaminana olona sy tokony samborona ambina satria sautera principal o izy ny terme anina zany de tokony le madama zany tokony samborona ary nambinina zay hitatsika tao anatin'le le fanadiadina am'lany alalany aina manjery rehetraretrany amy lalana ny sary sy ny feo de nlaza hoe efa andalana mody zahay ary mody zahay ary sy teo amy 13 menge ery nambinina ny samborona fa tery amy tsangambatony takaiky ny tsangambatony ralay mongo tao amadambotsy ne de mais pourquoi moa atao an'regny fa bon regny moa zavatra nisy de maneho ny ala elonay zany zay am'reny ary manainga ny famoahana ny didy mpitsarana zay mpitsara amoaka didy fa mba didy mpitsarana mifandraika amy fotom-pisainana sy ny zavatra marina sy ara-dalàna zany fa fantako ny mpitsara fa voatery ihany koa izy ny asa mpitsaranay mako raha sarotro zany zio satria io hoe zagnahary voalohany amboniny tany décision ny mpitsara ndray mandeha didy ndray mandeha mety mamelogna anao mety mahafaty anao sy mitaranakao ndray andro ka ho aminareo raha lahy raha nabavy zany ao amin'ny syndicat ny mpitsara sy ny mpitsara rehetrarehetra zay napetraka am'ireny rafi-pitsarana isa ambaratonga regny dia mba mangataka anareo zany mba hijoro am'izay nareo fa fotoanany zany zao fa aza zay mpanao politika oalaoala ambony plateau ohatran'izao na oalaoala ambony micro na mpitondra na mpanohitra gne surtout mpitondra gnoaranareo hoe zay raha teneniny fa mba matoroy anareo agnaty boty fosy de mba heritrereto hoe zao ny tokony didy mpitsarana mifanaraka am'ty fotonyty olo ty nareo tsy hoe tsy mahay fa zay mpanao politika hoa zany hoe entaniko ihany koa zany oka retsika satria ny mpitondra androany ho lasa mpanohitra izy rapitso ary ny mpanohitra androany ho lasa mpitondra afaka volana vitsivitsy ka raha mbola zavatra ohatran'izao zany ny ataotsika mpanao politika eto de sisy fakahitana zany ny raharaha politika sy ny fampanotrona eto Madagasikara ka aminay zany de manao ny antsoavo sahady satria amy zoma zao ny voany le didy mpitsarana dia manainga an'izay mpitsara amoaka an'le didy mpitsarana ao amy TPI zany ao anosy mba miangavy re tompoko mba amoahana amin'ny ara-dalàna an'le didy mpitsarana amin'ny tsy hoe mibaiko zay eto fa miangavy samy hafa mako zany fa ny mpitondra fanjakana zay nibaiko anareo tagny de anazy zay fa kosa anareo de manana ny conscience manana ny fotom-pisainana anareo hoe mba amoaka an'le namanay mba raha satria izy sauteur principal ary izy sy nanimba zavatra sisy dégâts nataony sisy délit nataony sisy satria ny gendarmerie sy ny sary dia maneho an'zany zavatra zany ka dia manainga zany zay mba amoagna anazy na izy mianadamo zany mba mamoagna anazy mba amy fomba ara-dalàgna zany ya zomano ivoaka zay didy momba ny raharaha io zay tsara moa ny mampatsiatsika hatrany fa tanana amponja vonjy maika inambinina am'izao fotoana zao raha toka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana kosa raha mato Doris Rakoto Samuel zay nitarika ny hetsika tamin'iny fotoana iny ka de ho hitatsika eo zany arak'izay antso an'ny fahendreniny eo anivon'ny fitsarana zay irarinany mba hisina didy araky ny tokony izy ary indrindra lay fitondrana tsy mitanila zay tena anisany nabe resaka ny olona
matetika de zava-dehibe ny hanamariana kely an'izay fa ndotsika hiditra ny tapany fahatelo efa mandeha ny fotoana mafana be koa moa ny resaka sary tsy ho tapahana mihitsy satria be dehibe ny fifampizarana teto fa tapany fahatelo nampanantena itsika ampijery de hiresaka sika momba nyity resa be ty ny fitokanana ireo asa fanavaozana zay natao teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana fanontaniana anankiray no apetrako de ameko any Clémence amin'ny fanontaniana manaraka aveo hoe nanamarika ny maliny hoe fitokanana natao tamin'ny andro maizim-bolana iny fitokanana iny ary ny ministry ny kolotsaina de tena nanaitra ny masony rehetrarehetra na ny mpakasary na ny olon-tsotra na ny mpijery satria de nanao fitafiana sy fianjaika anampanjaka izy tao anatiny izay lanonana izay ny asa fanavaozana ihany koa de tsy tena hoe niezaka namerina ny tantara izay ndraiketin'izany rova izany hatramin'izay firaketana mantsy ny ao anatin'izany rova izany ahoana no nandraisanao an'ireny vaovao ireny tsaroko tsara mantsy tamin'ny vanim-potoana raha nanomboka ny asa izay tsara ho mariana fa ny Folomarika Ravalomanana fony izy teo amin'ny fitondrana no efa nanao anjatony maro mihoatra ny 70 hatrany amin'ny 20 isan-jato ny asa famaranana karazana finition tena nataon'izao fitondrana izao tao anatin'ny 5 taona de tsaroko tamin'izany na nihazo entina ary de nitaterina avy any amin'izay tena toerana misy ilay hazo authentique tena hoe tsy ampiovan'izay be dehibe ny zavatra tsy voaza tao anatin'izany fa tehaka ny hevitrao ahoana no nandraisanao an'ireny bling bling be dehibe tao anatin'ilay fitokanana rova eka misaotra besaka amin'izay fanontanianao zay raha nabavy tegna io moa zany hoa amin'igny faritry Asimasignana igny zany surtout farafangana eo zany clan Zavosoro Telotsoka de managna clan agnatin'izany zany zahay Zalava zany Zalava io zany amin'ny capitaline Zavosoro egny Vato managna rafitra io zany raha misy zany ny rafitry ny foko bien structuré io zay vazaha fa tsy haiko ny mandika an'izay miteny gasy de ifoko Zavosoro tena mipetrapetraky gn'anazy ny rafitry miresaka anao hoe ahoana ny fomba fahitanao an'io fidirana amin'ny rova maizim-bolagny sy maizim-bolagny manahiragny satria gn'olo tsy mahalala ny fomba malagasy vazaha araky io efa vaovao tenentsika tamin'ny voalohany io hoe mitondra firenena zany sy hain'io ary anisan'ny misy impact be da be io amin'ny fomba malagasy sy ny fampandroana firenena satria ny firenena mandroso de niainga amin'ny kolotsaina zay nanagnany ohatra ny alaitsika amin'izany ny pays émergence tahaka ny la Chine Japon etc Corée du Sud et Corée du Nord tiako zakaigna amin'izay zany io zany nagnanognano fahatany zany zareo aminazy io voalohany hoe maizim-bolagna aloha na sy maizim-bolagna koa na maizim-bolagna ihany koa sy fatao miditra agnatin'ny lapa magnano fombafomba mampanao fahatanitany io ka andro aligny amin'ny 20 aligny zay voaravagny atao sy ny nidiragny tao za gaga misy zara mijery za moko mba mijery na de an'io jereko ihany TVM satria zay maha télévision raha aminazy gn'asika lateo moa zay eto ao zany de mamerigna miady iveregna asika amin'ny canal sat ampy zay ordonnance fahatanitany averegna am'izay io MBS ty amin'ny canal sat eo fa nijery raha de hitako en direct de nijery koa Facebook fa averiko falainga de nijereko contre Ndriamato Filoha zany de nijereko en direct eo marina mo raha ty satria tegna zany amin'ny mazanaka andrina tegna zay mba halala tegna avao ny processus anaovana asinasin-javatra ohatran'regny zany manahiragna io satria raha tadidinao tsara vao nanaovagna an'io fitokanana io da ampazakany Zavosoro gn'ampazaka ame clanko misy i VV maty tao nizitry tao zany tsy haiko zay raha nahazo anazy tao de ohatran'le garde présidentielle tary tam'le 6e dan zay niaona tamin'ny Macron teo iny zany to de toragny le garde palais rendre honneur zany ohatran'izay koa le tao de isoragny moa zagnahary fa mba sy nisy afa-baraky eky aloha tamin'igny sisy toragny sisy ino sisy safotry tamin'igny afaky maly aligny iny zany za zany eto maneho hevitra am'iregny zany de miara mitovy hevitra amy zanak'andrina any Antananarivo zany satria ny izy nge ministry ny serasera nge izy fa tsy hoe mpanjaka Vaviranavalona na 1 na 2 azonao ary resaka Antananarivo resahagny io hoe saripady amin'ny Antananarivo io resaka rovan'io azonao rovan'ny Madagasikara efa nisy débat ve maharovan'ny Madagasikara an'io mbola sy marasy fihavanana zany fa andao sokafana ny débat momba an'izany ka za eto zany raha ny andapany filoha ao am'le fitokanana ny rovan'ny filoha ny mametraka an'le hoe tena ny porofoin'le kabaron'le filoha zany fa tsy gasy izy mikabaro eo fa vazaha ao ve anao zany mitokana ny colisée zay efa tsy nakasitrahany be sy ny maro surtout ny taranak'andrina eto amin'ny faritsy arivo de mametraka an'le hoe
reo mpataranakampamadika ozy reo zay mivovo de tsisy afaka anova ny tsy mahamalagasy eo izy miteneny io am'le collige eo voninkiady zany izy amin'io voninkiady any dikany io izy voninkiady io hoe mahasa sady matanta an'le ady zay o atao rehefa mandeha ny affrontement na amin'io resaka fombandrazana io na amin'ny resaka io manana amin'ny fifidiarana be da be zany ny zavatra miandika an'iny zavatra iny ka amiko zany de manameloka zany eo ary sy mankasitraky aniny fitokanana sy ny fanavoazana amy zavatra tsy ara-dalagna satria ny teny anao teo hoe tamin'ny andro ny folomarakara valimanana zay kianiny zareo fa ny folomarakara valimanana nge nagnaraka ny processus ny fihavanana malagasy naky izy azo averia amy faritry asimo aiza moa tia maro ansetra sy ny tariny igny tena nijery tantara tsara izy zany naky izy an'le pahay tantara sy ny tararakandrina avy ao amin'ny voipena nalainy aby regny zay vao navondro na reny zavatra reny zay vao nandeha ny asa fanavoazana de naka an'reny kakazo na hazo regny zany hoe nanavao izy fa nanavao nalainy amin'ny endrika teo aloha zany ny fanavoazany azy sarotra ny asa tam'zany nanentana voaka malagasy tam'zany fa ao anatin'ny famaranana moa izy iny nisy ny problema igny de de nitoy zany ty tafara ty zany za tsy manao hoe ratsy ny nataon'le tafara fa tsy manaraka an'le processus zay resaka tradition amy fomba malagasy zay ao voalohany aloha tsy tokony hisy collige zany ao ny antony ny signification ny collige de resaka fifamonona resaka fifandonana resaka gladiateur zany ao reny zany tsy adala ny taranakandrinana na ny zanakandrina zany eto akory ny efa tany républicaine fa raha vao miresaka rova zany de miverina automatika zay historika zay ka za zany tsy manavakavak'olo leto iza ny andevo iza ny andrina efa tsy am'izao tsony tsika fa raha vao resaka rova kosa aloha de tsy maintsy miverina foana zany resaka zany ka ialako tsiny am'izay voadonany zay resaka zay ka za zany andrimatofoloa sy ny ministre ny serasera moa zany ny tena miandraikitra mivantana an'izy io amy ministre ny serasera zany misadresse tsy mety reny zavatra nataonao reny ranabavy tsy mety tsy anao mihitsy ny salotra ny fitafin'le anaka mipetraka eo amy sendra seza fiandrianana ka andeha iteny sany médecine an'izay taranaka io koa mako tsy haiko koa zany tena marina atao hoe misy taranaka andrinana mpamadika tsy possible zany rehefa taranaka andrina anao de mijoro amy mahandrinanao igny de mijoro amin'igny anao zany de fantatrao ny fombafomba mampanao iditra ao andapa zany azonao sasana rehefa nytenenina hoe tongotra avanana ny miditra aloha tongotra vy mivoaka mbola tsy hainy sasany any zay ny matsizy anazy ka amiko zany mbola zavatra azo arenina zany regny mbola zavatra azo anina zany regny fa oka aloha andeha any amy fifidianana tsika azotsika io amin'ny alalan'ny folomaraka rahavalimanana de ho arenitsika miaraka zany resaka moa tsika teo hoe fitokanana teny mirova tamin'ny andro alina fa zavatra hitatsika kosa angamba ny mpanara-baovao rehetra de mahatsikaritra an'izay hoe ity fitondrana ity na de tamin'ny fony mbola tao anatin'ny tetezamita za dia zatra tokoa manao an'izay fitokanana sy événement amin'ny andro alina izay de mbola mitombo zany am'izao fotoana zao fa hatramin'ny nananganana ny colisée de efa maro hoe napiakape fa hoe fanotana fady no ataon'ny fitondrana andriamatoa Christian Tabera zany indrindra no zao ndray zany zao de nisy an'ity hoe fitokanana ny nimanitsaka ny fomba mampanao ity zay nambaranareo RMDM raha teo maly fa hoe fa metavetana ny kolotsaina malagasy zany rehetra zany de midika fa tena manao ambanin-javatra ny fomba sy ny soatoavina malagasy ity fitondrana tarihan'ny andro rajoelina ity inona no mety ho vokatra satria zay zao ny tena fantanina apetraky ny maro hoe inona zany ny vokatra ity fanitsakitsahana ny soatoavina sy ny fomba malagasy ity io ane ranabavy marina ganao zany sisy fagnotanina ne zany fa tonga de gny valiny omeko anao na inona na sinona ne de fa sika mivaralila zao satria anao teny napasiany tany amy tetezamita zany de mbola tozany any ziska am'izao fa ny fanotanina mipetraka amy voaka malagasy koa zany de zao ho atsika zany atsika io very voaka malagasy olo ohatran'io gn'avelasika mitondra ny firenensika sa olo matotry hoe mahalala gny fombandrazagny magnaja gny fombandrazagny satria mbola mamerina ao eto zanadrazagna ao eto sy misy firenena afaka androso ka magnisakisaky fombandrazany zany izy hoe razagny zany magnangatry io ka raha miteny anao eto hoe inona ny mety fiantraikan'izay zao faleovagny zao fantragna zao sy fandripalemagny zao to rehetrarehetra zao zany e mahazo atsika fizaliatsika satria mpitondra zay mitondra asika sy malala an'izay tokony ataony magnaja an'izay mahamalagasy sy mahagasy atsika zay io manko ny tena marina sy le malagasy loatra fa le mahagasy asika da io resaka tradition io zany ny fombandrazagny io ka amiko manokagny zany de mila mamerina asika zany zao e sotoavigny
mamalagasy de le fifankatiavana fifampiresahana fifampienona fifagnajagna entre le olo mitarika sy mitaritiny de gn'olo mitarika am'izao moa zany zay mametraka an'izay fiarahamonina ampilaminana fisokafana amy fifampiresahana fifankatiavana amy fampiavana pirenena zay ny vonina hitantagna zay aloha zany aminay RMDM de ny filo Marc Ravalomanana zany sy hoe mametraka azy manokana hoe eto fa isaky ny kabary ny rangahy iny dada iny de mametraka an'izay hoe tsisy mahavita tena reto izy tsisy hoe mafy be eto na hoe anina fa le fifanatonatsika ny fifankatiavatsika isorako anao Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana mametraka an'izay dikan'izay zany gn'anay io zany zao de zao zay avy atao amin'ny RMDM ato zany resaka rehetrarehetra zany atao hoe diversion daholo fa magnena fotoagna fa ny fifidianana efa 9 novembre de mirosotsika zany agnatin'io cadre légal io zany tapitry ny mandat miroso asika amy fifidianana de miandry zay ho teneniny le fitondram-panjakana zany atsika io satria ny prime ministre lehibe ny gouvernement tsy kitika ny lalam-pifidianana antsony io izy fa amle 12 juillet na avant le 12 juillet mamoaka ny convocation des électeurs nefa zavatra roa samihafa io sasanangy samihafa afa le hoe miprécis na mipréciser anle le date pifidianana afa le hoe mametraka an'le hoe ity zany date pifidianana matotra sady marina sady ho atao le izy de miconvoqué an'le mpifidy ndray ny comble de zao ny CNI efa mbola savorita ato amle 13 na 14 millions 13 millions 500 na le 14 millions norme internationale suivant le nombre de la population de mbola sy tratrasika zany le tanjona fa mbola 10 millions namboamboarina azy satria lalana aveza mo ny ahafahan'le CNI satria izy zareo zany mametraka hoe tantandalana ny mikitika an'le ralina ndray hitanao daholo zany satria igny révision annuelle igny efa agny igny araky ny fifanarana fa androany de refontiny fagnavoazana tanteraka le spifidianana zany mifangaro voraky zany lasa sarindokotry zany e fomba fiasan'ny CNI eo zany rehetrarehetra zany zany de hita fa olo sy tia fiavanagny sy tia lia zay fomban-drazagny zay io ne misy fifagnajagnany amy rafitra ambaratonga rehetrarehetra na ao anatin'ny rafi-panjakana ara-dalagny zany na hoe amy rafitra ara-jazagny ka efa iza rehefa magnisakisaka anao araky le voalazanao teo amin'io resaka rova sy ny tariny ino moa gny rarahiny anao aty ka eto zany de mitodika misadresy amy vahoaka malagasy mijoroa fefa misy pitarika mijoro am'izao fotoana zao am'zay taona zay anana 74 any Filoha Marc Ravalomanana dikan'izany asika tanora koa veranga no ano mba mijoroa ohatra ny vahoaka ny Antsirabe regny tsy hoela congrès zay tsisy nanavahany marina fa ny team mametraka ny initiative ny congrès zay anaovana fanambarana miezingezina ngezabe fa am'izao fotoana zao isorako dia nametraka toromarika ny Filoha Marc Ravalomanana hoe congrès ny team io fa zao misokatra amin'ny hery rehetra samy maneho ny heviny ao anatin'io congrès io zany ny hery rehetra dia manasa atsika rehetra sy sagnavagny na ao anatin'ny antoko anao na tsy ao anatin'ny antoko anao mba ho avy zany fa ao abelera ny invitation rehetrarehetra sy ny fanasana rehetrarehetra zay andeha eto amin'ny MBS koa moa zany fanentanana zany amin'ny voalohany volana Jolay fa ieno fanambarana lehibetsika avy amin'ny ray aman-drenitsika de ny Filoha Marc Ravalomanana irosoatsika am'izay fanatenantsika zay mba anarina nyty Madagasikara ty ndray mandeha ankasitrahana feno ianao Andriamatoa Tabera Christian zay nanaiky ho vahin'ny fandarana indray tamin'ity alina ity zay foana moa rehefa tafaraka de tena hoe be de be ny vaovao ifampizarana ankasitrahana rinona fa manaraka mbola afaka eo natao anaty fandarana ihany isika zay ihany koa no etsika mamarina ny fandarana tamin'ity alina ity hoena tenin'ny ray minitra angambany ny vahintsika toy ny vahintsika rehetra hatram'izay ihany hitondra n'izay teny entina marana nandresadresaka zay teny famitignana moa zany eto de misadresse zany hoe aminy mpitondra am'izao zany manomboka rehefa mpitondra moa zany de manomboka teny Filohan'ny Republika Andriamatoa Filohan'ny Republika tsisy olo malaigna anao eto sisy olo sy tianao zany fa tant que personne fa ity resaka politika tsy anagnakavagna hoy izy gn'amiral Didier Ratsiraka paix à son âme ary sy mampiavagna asika zany io raha ataonao io zany sy ny firongo zay pombanao fa voalaza zany igny ny article sy ny andinindininy zay article zay dia ny application zay fotsiny zany tadavina amin'ny HCC hoan'ny isika vahoaka malagasy de mivonona fa ho avy ny fifidianana dikan'izany mila miomana verifevo manentana foana zany atreto satria mbola manana an'le hoe 20 jours efa tsy 20 jours tsony zay am'le déclaration de CNI zay tsy nagnara-dalagny fa ho arahantsika am'izay tiany itoavany azy dia manentana foana zany ny avaty amin'ny clan ny fanoherana zay miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana de ny RMDM jerevo verifevo ny listanao ao satria
ny comble ary tena saiko adiniko teo zany ane zavatra tena kitotony zany ataony seni zany raha ny filohan'ny FFKM zay tsisy malala azy no tsy voasoratra ao anatin'ny listim-pifidianana nefa nahazo accusé de réception nahazo taratasy avy any amin'ny fokotany zay nisy azy hoe io fa efa misoratra ato ianao de raha ataotsika zany hoe iraka ami le izy de ny zavatra tokony mba ho isy kosa aloha de ny fahadisoana zany hoe araka emi zay tokony ho izy de lazaina zany fa diso tia monsieur le président ny FFKM fa tokony ho ahitsy fotsiny fa tena tsy tao mihitsy eo ny président seni nanatrika azy tena 67 mivavaka loza tena loza ary tena loza izy ny filomarika ravalimanana fa zany zany tena tandrametaka ataony ity anany seni ity ka aminay zany tena miarako mikevitra amin'ny filohan'ny RMDM Andriamatomarika Ravalimanana zay mila fanamboarana io seni io aloha mbola tsy taritsika raha zao ny manamboatra an'io mila fanamboarana ihany koa ny ACC mbola tsy taritsika raha zao ny fanamboarana io fa naizanina zany de tsy sasatra ny manentana tsika avy aty amin'ny fanoherana hoe midira tompoko verifievo ny anaranao ao anatin'ny listy mpifidianana dia misadresse am'ireo rafitry ny fanjakana rehetra ao anatin'izany ny tafika malagasy ao anatin'izany ny magistrat zany ny fitsarana zany satria ny voalazany lalam-panorenana moa zany de hoe ny filohan'ny republika ny filoha ambonin'ny zareo mikomandy an'zareo reo de mba okare na de izy no mikomandy anareo ka efa hita fa filoha tsy filohan'ny malagasy fa filoha vazaha mitondra de mba raisiko andraikitrareo zay tandrifan'zay zavatra zay mba miangavy anareo ao zany mba hijoro fa tsy hoe ho ataony fitaovana ohatran'zany foana e firenena etoa raiso araky ny andinin-dalàna ny andraikitrareo dia ny fampetona azy amin'ny asany mba tsy safony ny andeha tafika tsony satria mbola elany alatsinainy zany mbola maro ny donina politika tokony ivo am'zany raisiny andraikitrareo satria ny firenena tsy atao magoragoroatra zao fomba fitantanana azy tsy fahalenanay olo tsy fahalenanao anao andreo matofila elagny signy sy anao gn'alanay fa le tsy fanaran-dalàna kosa ny tsy tianay ka dia mitodika mivoaka malagasy ao de manao kompatanana ihany koa mivoaka ny atsimo-atsinana na farafangana sy ny tariny igny zay rehetrarehetra agny Christian Tabera fa dia zay aloha ny ela zay ny vita androany de mbola mamerina ny fisaorana ny voaka ny Atsirabe tamin'ny événement farany teo sy ny voaka ny vakina karatra sy siagnavahany fa dia nafinaritra ny fiarahana tsika atao de engane ny am'zay congrès zay hitambaratsika eto amin'ny 1er juillet amin'ny voalohan'ny volana jolay zany mba hiarako mikevitra koa sika atao eny amin'ny magro Tanjombato zavatra io de engane koa aza mena lalagny koa zahay de anao ny ataonay koa zahay ohatrany fatao tany Atsirabe regny de aza fagnometsina atsika zany am'izay zavatra zay ya amarana ny fandarany sika efa lasa de lasa ny fotoana na izany aza misy kely lazaka ny alohan'ny amarana namana Clémence Rarinina tanteraka ny fandaharana ankasitrahana moa zany namana faly tao amin'ny lafiny teknika fa te-hampatsiaka kely fotsiny hoe na inona zavatra sedrain'ny firenena de ankalazany ny 4 jona isika amin'ny alatsinainy ho avy zao ka de mirary indrindra fitiavan-tanindrazana mivaivay any am-pony malagasy rehetrarehetra hijoro am'izay tena mamalagasy atsika zay sy ny fahamasina ny tanindrazana ka de hiezaka hanohatra an'izay zavatra rehetra tsy araky ny tokony ho izy faharoa manarakarak'izay raika amin'ny 4 jona anio dia fête de la musique no amatarany maro azy fa raika amin'ny 4 jona 530 ihany koa no vita manontolo tamin'ny teny malagasy ny baiboly malagasy ary everiko fa zavatra ngeza be zany 7 taona androany nanao hetsika raha teo moa ny fikambana mampelo baiboly malagasy nanamarika an'izay de tena miarabany malagasy rehetra satria tahaka ny olona mandeha tsy misy fanilo raha miaina tsy misy tenin'Andriamanitra de tombony be ny atserovantsika sy afataratsika fa andro ny baiboly ndraiky amin'ny 4 jona isaky ny miodiny zay taon'izay de mba ho tsarotsika hatrany zay nitsetsatsetsa tsy aritra Clémence Rarinina amaranako ihany koa ny fandraisam-pitenenako amin'ity alina ity de mankasitraka atsika rehetra nanaraka tsy tapaka ny fandarana indray tamin'ity alarobia alina ity manateny izay ny mbola eo aminareo amin'ny herinandro tahaka izao indray sa misy soa sa mety ain'Andriamanitra veloma tokoa